efa ndresaka n'izay tontolon'ny fifamoivoizana izay antsika dia tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny ny lalàna mifeny fifamoivoizana satria dia efa tany amin'ny taona 770 sy arivo tany no nandrafetana ity lalàna ity. Nisy noho izany ny fanitsinana ihany koa ny fanavaozana natao tamin'ity lalàna mifeny fifamoivoizana eto Madagasikara ity. Ato anatin'ity fanazavana ity no hitondrana antsika ireo hevi-dehibe misongadina ao anatin'izany. Lohavozina ny lalàna mifeny fifamoivoizana na ny code de la route anatsarana ny fitantanana ny fifamoivoizana manerana ny nosy. Ny 9 Jolay 2024 no nanaosony ny lalàna izay nankatoavin'ny parlemanta na promulgation ny filoham-pirenena. Fitaovan'ny lalàna ahafahana miady amin'ny lozam-pifamoivoizana ny code de la route. Anisan'ny fepetra vaovao ao anatin'izany lalàna mifeny fifamoivoizana izany ny fanamafisana ny sazy. Ny mpamily mamo izay mitondra fiara dia mandola mandy 2 tapitrisa ariary hatramin'ny 4 tapitrisa ariary. Rehefa misy ny lozam-pifamoivoizana dia isy ny fandraisana an-tanana ireo izay niarambona amin'ny alalan'ny fametrahana tahiry vonjimaiky antsoina hoe fond d'urgence. Mampiavaka ny lalàna vaovao ihany koa ny fanomezan-danja ny andraikitr'ireo ministera sy sampan-draharaha samihafa voakasika amin'ny resaka fifamoivoizana. Eo ihany koa ny fitsinjaram-pahefana eo amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Vokatry ny fiaraha-miasa sy fikonan-doto eo amin'ny departemanta sy sampan-draharaha samihafa no nahatongavana tamin'izao lalàna vaovao mifeny fifamoivoizana izao, raha tsy laza afa-tsy ny mpivarotra fiara na concessionnaire, ny syndicat sekoly mampianatra familiana fiara, ny ATT, ny trano fiantohana, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny DGSR, ny commune Antananarivo renivohitra, ny sekreteram-panjakana miadidin'ny gendarmerie, ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny asa vaventy ary ny ministeran'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro.